ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarabantsika ry avako malala tratra ity alatsinainy fahavalony volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny Matthieu toko fafito andininy fafito ka hatramin'ny faharoapolo. Matthieu toko fafito andininy fafito ka hatramin'ny faharoapolo. O Jesoa mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, tondony dia hovoana ianareo fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady ny mahita, ary izay mandondona no hovoana. Ary iza moa aminareo raha angatahany zanany mofo no anome azy vato, ary raha angatahany azan-drano no anome azy menarana, koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala anome zavatsoa ny zanakareo, tsy mainka vanaka ianareo izay any an-danitra no hanome zavatsoa izay mangataka aminy. Koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady etra ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Mitandrema ianareo fandraova fitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafen'ny ondry, fa ao anatiny dia ambody mitohy. Ny vony no ahafantaranareo azy. Manoto voaloboka amin'ny tsilova ny olona na avy amin'ny songosongo, dia toy izany ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara, fa ny azo ratsy rehetra dia mamovo ratsy. Ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy, ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara. Ny azo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka tsipy any anaty afo, ka dia ny vony no ahafantaranareo azy. Ray maso no manamasinana ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, tondony dia hovoana ianareo. Fa izay rehetra mangataka ny mahazo, ary izay mitady ny mahita, izay mandondona no voana. Ry havako, toriteny nataon'i Jesoa teo an-tendrombohitra, toriteny nataony teo imason'ireo jiosy tratran'ny tsindry azo lena, tratran'ny fangiry firiana ara-toekarena, ara-piaramonina, vokatry ny fanjanahantany romanina, ary voambolana izay fantatra tamin'ny fotoan'andro, ireto voambolana ampiasain'i Jesoa reto. Na dika amin'ny teny grika fotsiny, fa miteny hoe mangatà, mitadiava, dondony dia voambolana sady fampiasa eo amin'ny fiaramonina no fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Impirimpiry moa no mangataka zavatra no tsy mahazo ireto vahoaka jiosy tratry ny tsindry azo rena ireto, mangataka fa voatoso bohi-tanana satria zanatany, na koa mitady fa tsy mahita na inona, mitady satria velona fa tsy mahazo zay mety mahasambatra azy noho ny fanjanahantany. Eo koa ny tsindry azo lena nataon'ny fariseho sy ireo mpamoretra dia matetika tratra ny fahantrana, ka na dia mitady miary, na dia mikaroka mafy izay mba hiainana aza dia mandrakariva tsy mahita an'izany. Dia mandomba ravarana atsiaroa izay fatatsika amin'ny lafiny fandraharana, lafiny administration, mandomba ravarana amina amin'ny mpitondra fa tsy mahita rirany satria mahantra na satria zanatany. Dia tsy hoe voambolana teolojika fotsiny ireo tenenin'ny tompo ireo, hoe mangatà, mitadiava, dondony, fa tena voambolana fampiasa amin'ny toeram-piasana. Ny teny hoe mangatà, aiteo amin'ny teny grika, tral amin'ny teny hebreo, dia milaza hoe fangatahana tsotra tahaka atsika manao fangatahana hitady asa, na fangatahan-javatra izay fantatrao fa ilainao, fangatahan-javatra fantatrao fa zavatra eritreretinao atao, ary azo antoka fa tokony valy. Zay le hoe tahaka ny ohatra hoe manana tany ianao dia mangataka certificat de situation juridique, dia zavatra tokony ho azonao. Na ianao mangataka copie,
fantatrao fa zonao no mahazo lay kopia fa manao fangatahana fotsiny ianao azahoana le kopia zay le hoe ahiteo zay le hoe tralina zany hoe zavatra fantatrao fa fa azonao zany tsy hoe fangatahana zavatra mety ho azo na tsy mety ho azo ny antsointsika hoe miteny hoe mangataka zavatra mety ho azo na tsy ho azo de faniriny zay soa zay nataon'ny teny grika hoe prosocomai zany hoe ny prosocomai dia vavaka atao amin'Andriamanitra ka mety ho azo mety tsy ho azo fanirina zany zay moa ny mety ho azo mety tsy ho azo fa lay tenantsika hoe vavaka atao amin'Andriamanitra sampy fampiasan'ny grika teny hoe prosocomai io hoe mety ho azo mety tsy ho azo izy rehefa vavaka atao amin'Andriamanitra sampy dia tsy io no nampiasain'i Jesosy tsy io no nampiasain'ny Matio fa ahiteo milaza zavatra hoe tena tokony ho azonao io satria tandrify io tsika manao hoe voambolana tena nahazatra mihitsy ny jiosy ireo ary voambolana zay tsy nahitany valiny mihitsy fa nitondrany fahoriana zany mangataka zany de nampitondra fahoriana azy zany mitady zany de tsy nahitany na inona na inona ary zany hoe mandondona atsy areo dia matetika voatosy-botana no zany de tena ity toroteny nataon'i Jesosy teto tendrombohitra ity de toroteny zay mampahery azy ireo mampahery ny jiosy tamin'ny fotoan'andro hoe tapitra zay ny fangiry firiana fa any amin'Andriamanitra ianareo no mangataka fa raha mangataka ianareo aza leo mangataka tsony fa hatramin'izay nangataka tamin'olona ianareo tany ambaravaran'olona ianareo no nandondona tany amin'ny toerana tsy tokony ho tadiavanareo no nitady fa manomboko zao de zao manatona an'Andriamanitra zay ny dikany andininy 7 manao hoe asadininy 10 manao hoe koa raha ianareo na de ratsy aza malala me zavatsoan'ny zanakareo tsy mainka avany raha ianareo zay any an-danitra tsy tahaka ny fanjakana romanina tsy tahaka ny fariseo tsy tahaka ny mpanoradalàna zany eto ny tsy any am'ireny varavarany reny olona ireny ny mangataka hoy Jesosy fa aho amin'Andriamanitra fa raha ao amin'Andriamanitra ianareo de tsy tokony ho kivy mangataka tsy tokony ho kivy mandondona tsy tokony ho trotraka mitady ary zay mahatonga lay matohateny tany sainy eto lay matohateny tany sainy Jesosy amina ataontsika hoe mode indicatif impératif fotsiny zany hoe milaza zavatra mitohy raha ohatra mantsy ka mody hafa ohatra hoe mody aorista de lazaina hoe mangataka andray mandeha de vita na hoe mandondona andray mandeha de afa-po na hoe mandondona ndray mandeha ohatran'ireny le ohatra hoe manindry sonnerie ndray mandeha de zay de lasa fa tsy zay le teny hoe dondony fa ty asa ity de milaza zavatra maharitra zany hoe mangatah foana ianareo azakivy zany hoe toizy foana ny fangatahanareo ataovy betsaka ny fangatahanareo dondony foana fa aza mijanona hoe efa mba nadondona andre mandeha de nahazo fa dondony maharitra na mandona nareo rapitsy de mivo mivaravara de miverena ndray rapitsy fa mivo foana io varavarana io de mitadiava foana fa aza afa-po zany re avako malala takatry ireo mpiaino ny toroteny Jesosy tamin'ny fotoan'andro zany zava-baovao zany satria zany tsy zavatra tsy nahazatra azy satria nalay mandondona aza de voambolana hitatsika ao amin'ny iteny hoe mandondona io croteo hitatsika eo amin'ny asa apokalipsy toko 7:20 lay Jesosy miteny manao hoe mitsangana eo ambaravarana ka mandondona lay teny hoe croteo de milaza hoe mandondona tsy hoe mandondona kely akory azy fa tena hoe mandona mihitsy tsy hoe mandondona mantsy ohatrany hoe eny marina fa fiteny any le hoe mandondona varavarana fa iteny io koa de midika koa tsy hoe tena mandona mafy zany hoe manaitra mihitsy manao zay ataitra manaitra hoe ato andeha zahay ato ambadika ato varavarana ato tsy milaza zavatra hoe ratsorona tsy milaza zavatra hoe miafiafy fa tena milaza mihitsy hoe ato rehefa koa malala lay tiana takatritsika zany tiany madio takatritsika fa ny Andriamanitra tsika de Andriamanitra tsy tahaka an'izao tontolo zao manapetra tsy miavona tsy Andriamanitra zay tahaka ny olombelona ka miavona na mody tsy maheno na tahaka ny olombelona zay mety ho vizana sy mety leo fa ny Andriamanitra tsika de Andriamanitra azotsika tonona amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra zay miainao tsika de hoy Jesosy manao hoe reto ho zavatra telo reto de aza donona mihitsy reto zavatra telo reto mangatah ianareo de mitadiavy ianareo de dondony lay teny hoe mangatara verena amin'ny Tsipriany lay filaza azy dia raha tsorona de hoe manana projet
zany hoe fantatrao fa tokony ho anao le zavatra de manany ianao projet ataovy ohatra hoe ianao raha ohatra ka angataka kopia de misy dika ny angatahanao kopia asa andeha ampianatsanaka ianao nandeha hianatra ianao de manao kopia ianao na raha ohatra ka makatany ianao makataratasy tany ianao de zao mieritreritra ianao fa anao tranona tahaka zany hoe le fangatahana eto ahiteo dia milaza zavatra mipetraka tsara mitohiny eo ambadika de misy zavatra ho azonao ary misy soritra asa tanterahinao misy fikasanao eto zany Jesosy afaka malala de mitaona ny mpino manana fikasana mangata manana fikasana tsy hoe le zavatra ilaina andavanandro fotsiny io teny hoe deomay izay nadikako hoe vavaka dia milaza le ohatra hoe omeo anay ny sanina sahaza ao anay le zavatra ilaina zay le deomay fa ity dia milaza zavatra hoe sorotrasa mihitsy azo atao hoe zay hoe manany ianao projet manany ianao faniriny manofisy ianao hoe de eto amin'Andriamanitra zany nofinao zany fanirinao zany ary eto maharitra zany mahazo manofy iny be deabe ianao fa tsy hoe tsy nety iny de za leobe fa za tsy angataka tsony tsy nahazo fa tsy maninona manofisy ianao androany mangataha ianao androany zao ndray mba faniriko Jesosy de eto am Jesosy zany eto amin'Andriamanitra zany ary io kory tsy hoe nofin'olona ataotsika hoe nofinofiny gadra sanatriny vava fa nofo fantatrao fa mahasoa nofo fantatrao fa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra nofo fantatrao fa fantatr'Andriamanitra fa mety aminao zay le ahiteo zavatra fantatrao inonao fa mety aminao dia izay no angatahana eto zany de mitaona antsika mihitsy Andriamanitra mitaona antsika Jesosy eto hoe manany ianao fanirina satria mantsy misy kristianina efa tsy manam-panirina tsony fa efa tsy manana projet tsony fa efa mieritreritra hoe za efa lehibe za efa tsisy ataoko tsony efa de mandeha amin'ny fiainana isan'andro eny fotsiny sisa de men'Andriamanitra andro ray indray androany aloha de faly de eny le zava-dehibe zay fifaliana zay tsy fanahiny fa ny kristianina de olona ilaina ny kristianina de olona ilain'ny fiarahamonina ilain'ny ankonana ilain'ny fiangonana no zany de manana zavatra kasaina atao mandrakariva izy hoe inona indray zao tianao Andriamanitra ataoko ho an'ny zanako ho an'ny fireneko ho an'ny fiangonako ho an'ny mpiray-tanindrazana amiko ho an'ny fokotany misy inona indray ny zavatra eritreretiko inona indray ny asain'ny tompo ho angatahako fa ny faharoa de zao ny teny hoe mitadiava dia io tahaka manao projet rehefa ohatra ka manao projet anao de mila anananao le azonao le zavatra de mila mikarokatsy ianao amin'ny fahatanterahana azy lay teny hoe zeteo mitadiava dia milaza zavatra koa lalipaka milaza zavatra fikatsahana mihitsy zay ny tena azo lazana azy mikatsaka mihitsy zay ny dika le teny hoe mitadiava zany hoe ataovy katsao lalina lay teny tsika hoe katsao lalina lay teny Jesosy Matthieu moa mitantaran'io Luka 7:10 de misy ndray maka teny Jesosy hoe fa ny zanak'olona dia hitady zanak'olona dia mitady sy hamonjy lay vombolana hoe fa ny zanak'olona mitady dia io le matao teny hoe jeteo zany hoe mikaroka mihitsy mikatsaka ny very tahaka an'ilay Matthieu 7:10 koa tahaka an'ilay hoe fanoharana momban'ilay hoe zanak'ondry very tena hoe miezaka zany tsy hoe mangataka zany satria le zavatra angatahanao dia fantatrao fa azonao fa izao Jesosy koa mampianatra atsika ezaka hiasa ny voambolana teny Hebreo mitandrify amin'izy io matetika dia ny teny hoe bikesa ny teny hoe bikesa amin'ny teny Hebreo de hoe maniry fotsiny mitady fa maniry zany hoe mety tsy tena misy fiezahana tsy tena misy fikatsahana loatra fa nampiasain'i Jesosy eto de miteny manao hoe mangataha ianareo fa zao koa nefa ny manana sorotrasa ianareo fa zao mila miezaky nareo zany hoe tena manao zay ahatanterahana lay zavatra angatahanareo tsy manafoana ny fahasoavana akory zany satria mantsy nzay hitsin'ny Jesosy teny hoe rehefa mivavaka de mieritreritra manao hoe
evererin'ny olona manao hoe tsy manao ninninna ndraindray raha moa de lasa hifanesona mihitsy le hoe zay mpivavaka fa nareo miasa e ao fa entina ihambavaka e eo fa de ndraindray lasa hoe ao fa entina mibavaka de midika hoe tsy manao na inona na inona fa eto Jesosy miteny hoe mangata zay le hoe entina mibavaka fa le toy ny faharoa zay te hite zany hoe tena ataovy le izy iaino le izy zay zavatra angatahana dia tena amporosihiny tompo mihitsy hanatanteraka anao asa vavaka arahana azy zay le azo ilazana azy satria anao mino fa azonao le zavatra de zao arahinao asa avetrany hany fahatelo raha itian'ny tompo ampaharesana atsika ka izolo atsika ny finoana de izao rehafako malala hoy izy manao hoe dondono mihitsy zany hoe aza mety aza afapony hoe mitady mikatsaka fa zao koa tena dondono mihitsy misisika mihitsy zany misisika mihitsy le teny hoe dondony sy mafy mihitsy raha iteny hoe croteo zany hoe matoateny hoe dondono mihitsy otsokotsony marina loatra fa ny teny hoe croteo de fampiasa koa rehefa ohatra hoe mively batery ohatra ianao na mively aponga dia fampiasa zany hoe mandodona mafy kanefa tsy mafy korotana akory tsy hoe otsokotsonina le varavagana ka ilaiala ny tolana tsy zay natsony hoe croteo fa ny atao hoe marina fa fiteny hoe mandondona fa mandondona maharitra fa mandondona milamina misy harmonie zay no heviny tsy hoe marina fa fiteniny hoe crotos bruit zany hoe milaza zavatra feo be sy ohatry zany fotsiny fa lay teny hoe croteo de milaza hoe mandondona mampatsiaro hoe za ato so adininao fa ato miandry ato ambadiky ny varavarana misy asa donona fa ato zany hoe io zany Jesosy avako malala de mampianandratsika fifandraisana amin'Andriamanitra fifandraisana amin'Andriamanitra tsy mijanona tenatenany Andriamanitra everiny olona fa natao hoe vavaka de teny tonono ny vava fotsiny ihany ary io nefa nahitsy ny tompo impiry hatrany amin'ny matitoko fafito moa matitoko fahenina de fampianaran'ny tompo mivavaka mihitsy fa tsy teny tononona ihany ny vavaka fa teny ateraky ny finoana ateraky ny finoana zay no tiany tompo takatritsika nyty volana aogositra ity hoe miazona ny finoana isika ahoana ny fomba iazona atsika ny finoana amin'ny finoatsika fa mamaly vavaka Andriamanitra ny fomba iazona atsika ny finoana de amin'ny finoana ihany fa mamaly vavaka Andriamanitra tiany tompo takatritsika fa miaino vavaka Andriamanitra ary tsy hoe miaino fe miaino fa mahalala ny tokony atao ny mahalala ny tandrify atsika andiny valakabiny folo nareo na de ratsy aza fantatrareo zay tokony homenany zanakareo aiza ny misy zanaka ka aiza misy ray aman-dreny raika angatahany zanany mofo de anome azy vato na angatahany zanany azan-drano de omena rana no omeny azy nareo na dia mpanota aza tsy hanao an'izany maika fa Andriamanitra eto zany de avako malala Jesosy de mampianatra atsika hivavaka tsy hoe mampianatra atsika hivavaka ihany fa mivavaka amin'ny finoana mivavaka amin'ny finoana fa mamaly vavaka Andriamanitra ala ivavaka atao de vavaka fantatra ny heviny fa tsy hoe alefalefako fotsiny ihany ty vavaka ty Andriamanitra sanatria engany tsy izy andrany hoe de za Andriamanitra angatahako loha iny moka de azo iny azo tsy azo iny tsy azo tsy zay no antsony iteo fa fantatrao ny dikany zavatra angatahanao fantatrao ny antony le zavatra angatahanao ary fantatrao lay angatahanao an'izany zay na iteo tsy hoe tahaka ny hoe iny misy tavoangy asina fangatahana de tsipy anaty ranomasina de misy manao an'izano de tsipy anaty ranomasina de iny de sendra misy olona mahita an'iny de mamaly tsy mahita misy mahita moa iny de mamaly misy tsy mahita de zay zany fa tsy zay le haiteo fantatrao ny angatahanao fantatrao fa mamaly io olona io Andriamanitra angatahanao io fantatrao fa sahazanao io de ataonao zany ny faharoa zay tiany ny tompo ohatsy atsika mihitsy de ny hoe tsy hoe vavaka angatahana amin'ny finoana ihany fa vavaka zay ilana faharetana rehefa mangataka vavaka amin'Andriamanitra de mila faharetana mila asa mitohy tsy asa vonjy tavanandro tsy hoe mangataka satria ao anatin'ny zavatr'atro indray maka na indroa fa tena mahatsiaro fa miaino vavaka Andriamanitra de ilana faharetana
ary tsy faharetana fifaharetana ihany angatanao zany zay ny hoe mandodony ianao mitady ianao fa arahanao asa lay vavaka arahanasa ny vavaka inona moa ny vavaka hoe arahanasa raha ohatra anao ka mangata zavatra amin'Andriamanitra ataovy ohatra miteny manao hoe andeha ataoko hoe ohatra satria zay le ahita eo mangataka ianao a taratasy any amin'ny fanjakana ohatra na hoe za dia omeo certificat de situation juridique amin'ny taniko fa taniko de maka taratasy ianao any amin'ny manao fangatahana ianao azahonana fa izao ny dikan'ilay hoe enao aka le certificat situation juridique ohatra de anao trano ianao le certificat situation juridique de fantatrao fa ho azonao fa avy hatrany ianao dia asa tonga de nanao planina ny trano asa tonga de fa nangataka ny permis na tsy fantatro zany hoe efa fantatrao le zavatra azonao de avy hatrany le zavatra angatahanao fa ho azonao de tonga de mitohy ateraky iny avy hatrany lay izy fa tsy hoe misalasara ianao ka andraso aloha le certificat de situation juridique fa sao de tsy anandray le tany de zay ianao vo anao projet efa fantatrao fa anao le tany no zany de avy hatrany anao dia mety tonga anao de mividy brique mety tonga anao de mividy fasy mety tonga anao de mitady piasa fa le taratasy ilainao de fantatrao fa ho azonao izay le teny hoe ZTIT zay le teny hoe koroteo zany hoe tena arahana asa avy hatrany raha ohatra ka mangataka ianao zany de fantatrao fa ho azonao iny de tonga de mitohy asa fa tsy hoe mangataka ianao de alefa fotsiny ihany tsy zay ny tiany tompo antsaitsika dikan'izany de zao le afaka malala ity Matthieu ity de nanova mihitsy tiany Jesosy mihitsy nanova ny fisainan'ireo mpiaino azy nanova ny fisainany Jiosy nanova ny fisainan'ireo ny aino ity toriteny ity hoe ny Andriamanitra zay inony a ny Andriamanitsika de Andriamanitra azotsika tonona amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra mahafantatra ny tokony ataony amintsika Andriamanitra tsy manosy bohitanana Andriamanitra tsy manary ny mpanompony ao anatin'izay mety ho fantany fa mandamina ny fiainana Andriamanitra miaino azy amin'ny fotoana zay mety ilany azy avako malala tany mafy ara ny finoanao fa ny Andriamanitra ao miaino anao ny Andriamanitra ao mahafantatra izay sahaza ao anao ny Andriamanitra ao azonao antonona amin'izay nofinao fa fantatrao fa mahasambatra anao fa izao mino ary aza isan'izay tsy mino fa mino tompo aosoranao zay noho ny amin'ity herinandro vaovao menao anay ity itomanao anay ino itomanao anay ivavaka itomanao anay iasa itomanao anay aharitra amin'ny fanarahana anao dia aoka itoetra betsaka ty anatinay tompo ny faharetana amin'ny finoana na ao anatin'ny mora na ao anatin'ny sarotra da io ny herinandronay ho herinandro mpifaliana ho herinandro ny finoana ho herinandro makivakinay ny fifaliana ka na inona zavatra lalovanay amin'ity herinandro ity de ataovy mandresy zahay anivon'ny asa anivon'ny tokantrano anivon'ny fanompona de mametraky zany herinandro vaovao zany zay tompo eo mba fahasoavanao ary mino fa hitantana sy ampandresy anay ianao misaotra Jesosy amen